Zany anarako fianarana tiarivona valina olo izany zay tena anarako fa izy tao hoe petaka anarana rehetra tsoma avy aty Hong Kong dia voninahitra mandeha sosy reriany no tondrako ny fijoroana vavolombelona eto araka izay efa nataontsika tamin'ny voalohan'ny taona 2021 rehefa nandray rehefa tao anatin'ny faran'ny taona 2020 rehefatsika 2021 dia nanoratsoratra daholo dia hoe efa mavaka eo amin'ny sosialy zavatra rehetra irinao tanterahany tsombo anatin'ny taona 2021 ity dia hijoroantsika vavolombelona rehefa any amin'ny faran'ny taona hoe inona zavatra rehetra inona zavatra rehetra efa nataon'i Jesosy dia voninahitra n'Andriamanitra ihany no ahafahako mijoro eto satria ny fahasoavany sy ny heriny mbola matoy izao anahy maro ny zavatra betsaka zany ny zavatra hoe tsy novalian'i Jesosy tao anatin'ilay izy isorokan'i Jesosy zavatra rehetrarehetra izay betsaka ny valam-bavaka tsy novalian'i Jesosy tao anatin'ilay izy dia voninahitra anazy ihany amin'izany zavatra rehetrarehetra izany araka ny teniny hoe misora ny zavatra rehetra zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy manareo dia isorako aminazy ary isorokan'i Jesosy ihany koa fa natao anatin'ity taona ity dia misy ihany koa ny zavatra tsy betsaka satria ny fandimby teo ny karazana problème zany tao anivony ankonana ary tao anatin'ny zavatra tsy ampoizina ihany koa hoe nafahany tena niditra tao anatin'izany hoe tany amin'ny hopitaly zany tao anatin'ity taona ity zavatra tsy ampoizina mihitsy ny zavatra rehetrarehetra hoe nao manana planao Andriamanitra koa manana plan hitondrany anao dia voninahitra nefa ny ao Jesosy irery ihany satria zavatra takatra saiko mihitsy hoe inona ny antony zavatra rehetra natsehoan'Andriamanitra tao anatin'ny rehetrarehetra reny fa misy fanambarany tany ambadimbadika tany voalohany indrindra aloha ny toe-poko ny tena nambaran'i Jesosy tao anatin'ity taona 2021 ity dia isorokani Jesosy ihany koa fa tsy hoe zavatra hoe aty daholo ny zavatra rehetra fa misy ny zavatra betsaka ny fahasoavana misy teo anivony ankonako dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany dia ny zavatra tena hoe iterako an'i Jesosy tsy misy ndao sy ny fahafatesana izay menaka azy tao anatin'ny ankonana nisy anana tao anatin'ny grande famille akoary na avy amin'ny dady na avy amin'ny neny tsy misy ndao sy ny fahafatesana izay dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa mbola izy daholo ny antony iverenana tsirairay azy dia faranako ao anatin'ity hira ity ny teny voalohany indrindra tamin'ny voalohany taona 2021 nomeny Jesosy anahako dia tena marina teo anatrehako ilay izy Isaia 45 izy hoe androso eo anoloanao andravina ny mokototony anosotory ny varavarana varahana ary anapatapaka ny idy voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny fiainako rehetra dia tena zany ny zavatra tena nataon'i Jesosy nandroso teo anoloako izy dia tena namotitify ny zavatra rehetra mihitsy voninahitra ho an'i Jesosy ihany koa fa niakatra ny ara-panahy tao anatin'ny taona 2021 ary nandroso nakany amin'ny fatakarana sy ny fahamatorana ny amaranako anazy dia ao anatin'ity hira ity ao anatin'ny hira mitondra lohateny hoe Tompo ianao no vesiko dia ataoko ty hira ity ataoko akapela minanan Jesosy Irinao Tompo no eriko ianao mbola mampitoray Rani hery ato anazy metoreraka fa ianao mbola famorena ay Antita ianao
Natana dia vatsarely any dia isorako Jesosy fa fidirona vaven'olona amaranako anazy tao anatin'ny fivadikanina dia mbola miverimberina tao anatin'ny fivadikanina telo neny Jesosy anahy Isaia 45 andreseo anoloanao izy anosorona antrasina fotoana rehetra anosorona varavarana varana anapatapaka ny vy rehetra Siakanao ny arenana fely efatry fahagoly minatra manandriamanitra rely ihany mandeha tsara ny Jesosy saintsy daholo. Efa fantatsika nentina mibavaka tatana dia tsy miteny azy fa rahavavy Silvie any sono ny teny tanto hoe ilay nentina mibavaka ity nefa marary ny onany karazana ohatran'ny cancer ilay izy kanefa tsy cancer satria efa natao daholo ny analizy rehetrarehetra dia tsy cancer mihitsy ilay izy fa tsy fantatra hoe inona no tena sorsan'ilay aretina zany. Ny aretina rehefa tsy fantatra inona sorsan'ilay izy dia normal be ilay izy zavatra avy amin'ny fahavalo dia zavatra atao izy n'Andriamanitra kokoa indraindray afaka manome autorisation ny divorce satria ohatry mizoaka zao Andriamanitra mihitsy no ny autorisation ny fahavalo satana zany amin'ny famelezana ny zoba tao anatin'ilay izy izany hoe misy fomba fiadan'i Jesosy daholo zany anatin'izy fa nijoroako fahavelombeloneto dia voninahitra ho an'i Jesosy tena voninahitra ho an'i Jesosy fa nanao fotoam-bavaka mantsy izay maly izay ankonana tao anatin'ny WhatsApp dia nanao vidéo call dia tsy ohatry ny erany aminay taloha nivona razy ny tenenina tato hoe entina mibavaka ihany koa ny olivafy marary neniko miteraka anazy zany ny zavatra nasian'i Jesosy anavo maly satria efa tena fahana tao anatin'ny fivadikana mihitsy tsika maly zay vao tonga nitady anaratra fianakaviako taty anatin'ny WhatsApp satria rehefa tao anatin'ny fivadikana mihitsy dia namoa zany tena narendriko daholo ny rindrina rehetra tsy mampiasa Facebook tsy mampiasa Messenger manomboka 23 Décembre tena hoe natokana ho an'i Jesosy rery mihitsy fa rehefa mifarana mihitsy ny fivadikana zay zareo tonga nitady anaty hoe aiza le vialy tonga taty anaty WhatsApp moa dia nanao fotoam-bavaka izay dia tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tena manomboka maina ny fery eo amin'ny maina dia tena olona samihamy be nahitako anazy maly tena voninahitra ho an'i Jesosy tena voninahitra ho an'i Jesosy izy moa tena izy tena tsara ho izy ilay fanafody nomeny dokotera fa nomeny fanafody hafa indray izy nefa taty anazy taty tena tonga dia mibandina tanan'i Jesosy Jesosy daholo ny tao anatin'ilay izy Jesosy daholo ny tao ambadika an'ilay izy satria izy efa lenitsika mavaka moa izy ihany koa netiko mavaka foana tao anatin'izay fivadikanina izay dia tena voninahitra ho an'i Jesosy betabe ny zavatra tena hoe nasiho an'i Jesosy ny zavatra rehetra ny tondrany koa tao anatin'izay fivadikanina izay ary ny zavatra natao tao levindreo ankonako ireo satria izy ilay teny izay hoe mpaminany tsy masina tanina dia zara fa miresy teny loatra hoe resaka fivavahana zany naza hoe fianakaviko somary mibola tena hoe maforona be finoana tsy azo zongozonina finoana izay efa nitezanana azy taloha nefa na dia efa fantatra hoe misy anany lalana tsy mety ilay finoana ilay fiainam-bavaka zany ilay fiainam-panompoana zany misy efa mandeko fomba fotsiny
dia ianao dia mba neny Jesosy ny fahalalana sy ny fahamarinana dia mampita an'ilay izy kanefa mpaminany tsy masina tany. Dia indraindray rehefa matetika rehefa miteny an'izay resaka fivavahana dia ohatry ny hoe mahita excuse foana ny ao anatin'ny famille izany rehefa miteny ianao. Dia voninahitra ho an'i Jesosy sady tena zavatra tsy eritrereto saiko mihitsy ny zavatra nataon'i Jesosy tsy omaly a. Fa izay zavatra rehetra nitenen'ny vavako dia tena tonga dia ohatry ny hoe manaiky ohatry ny olona tsy haiko hoe vao mifandray kerekena ve zareo fa tonga dia manaiky be fotsiny andao no fitombarantsika mety izany asio hira fiderana andao tsika no hira fiderana hoy izy ao izy nefa mivavaka ianao izany ho fotoana nataony omaly tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy a. Fa tena fomba fiasan'i Jesosy daholo no hitako tao anatin'ilay ankohonako a. Dia surtout nenay izay moa tena ijoroako eto voninahitra ho an'i Jesosy ampisaotra antsika izay mitondram-bavaka rehetra ho an'ny nenay fa tena misaotra Jesosy. Misy hoy izy tao alohan'izay hoy izy nefa tsy tiako ny tena izay zavatra rehetra tsy somary sao dia makirikoriko tsika ao anatin'ilay izy a. Dia betsaka izany ny zavatra tena hoe akta nahazo anazy izany tao anatin'izay hoe ny zavatra somary hoe seho mafimafy izany dia izy vao tonga tao anatin'ilay naotry nahazo hery be ary nandroso tao anatin'izay fahasalamana izay a. Dia voninahitra ho an'i Jesosy tena matanjaka be nenay mandroso tsy izaho mijery anazy tena tsy izy jereko taloha tena olona malemilemy tsy afaka mitsangana olona kivokivy izay zavatra izany fa izy maly tena feno tena hoy izaho hoe satria ny Jesosy taridalana ako tao anatin'izay fikadikan'izay hoe tondram-bavaka ho an'nenay dia tena Jesosy fa zareo nanantona anahy dia tena tonga dia nataoko rehefa taridalana avy an'i Jesosy tondram-bavaka nenay zaho omaly tondram-bavaka nenay zaho omaly hoe tondram-bavaka neno aza dia tena nanaiky izy alefa tatona hoy izy rehetam-bavaka tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tsara ny tompo tena hoe tsy ianao intsony no manao zavatra be da be hoe eto mipilongako mba andraikireto fianakaviako reto mba handray an'i Jesosy mba ino anjaikiny eto izy ireo fa rehefa tena hoe manaiky izany ianao hoe zara nga tena hoe angina ao anatin'ny fanginana nisy mihery ozy ilay teny izay dia tena hoe Jesosy manao ny opération anambadika izay tsy takatry olo-maso fa na izay olona mafiatoko ary rehefa fanan'Andriamanitra ny mikasika ny olona anankiray dia manaiky foana ny olona anankiray dia voninahitra ho an'i Jesosy iray ihany fa tena efa sitrany nenay tena mbola ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy efa maina ilay sfery eo amin'iny tena efa mahery ny sakafo be izy tenenina izany mantenenina izany omaly hoe eno izy efa manana vahatelo volia lasa mba sotro misakafo be izy ao anatin'iny fa izy taloha tena tsy misakafo tena mahiny nenay tao anatin'izy dia voninahitra maveloko an'i Jesosy iray ihany fa izany fomba fiasan'i Jesosy dia mahereza trano itsika ny fiainam-bavaka fa Jesosy manao opération ambadika izay tsy taka-maso dia voninahitra ho an'i Jesosy iray ihany. Ianao
tompo feo aminao ianao no eriko. Irery ny anatrika izany, ny ery ato anatiko mety ho reraka, fa androany tompo aoka ny herinao no eriko. Free.